Miarahaba tompoko lafinaritra, tompoko vavy ankafarina trano no andoranao vaovao makasika ny mety toetry ny andro ny rivo-doza ary indrindrandrindra ny tany fahatolo rivotra eto Antananarivo renivohitra. Ao anatin'izay ary makasika ny rivo-doza beky izay ahitantsika amin'ny sariny zana-bolana ato aoriana-kato dia mbola any amin'ny maherin'ny 700 kilometatra miala motsiraky ny nosiny no misy an'ny foiben'ny tia rivo-doza ity. Ao anatin'ilay sokajy antsointsika hoe forte tempête tropicale izy amin'izao fotoana izao zany hoe rivotra miaraka aminy zany dia manodidina ny 10 kilometatra isan'ora raha tafiditra kosa dia manodidina ny 50 kilometatra isan'ora. Tsara manamarika fa toy ny diany menatsimo somary atsimo andrefana atrany zany miamanatina an'iny morontsiraka atsimon'ny nosy iny izy amin'ny ankapobeny fa ao anatin'izay kosa dia hiainatrany ny heriny ary dia tsy akasika ny mety toetry ny andro eto Madagasikara aloha amin'ny ankapobeny raha ny fisian'ity rivo-doza ity. Raha makasika ny toetry ny andro kosa eto Madagasikara dia saika maina amin'ny ankapobeny andro ho an'ny rapitso maraina zao dia misy sisana ny orana tandrifin-drahona aloha ty amin'ny morontsiraky ny faritra Boeny sy Sofia ty fa ny ankoatr'izay dia fandimbony rahona sy ny masoandro. Tolakandro kosa ho an'izay rapitso izay ihany dia misy ny tandrifin-drahona izay mety rankotraka ty amin'ny avaratra andrefan'ny nosy tahaka ny hoe ty amin'ny faritra Boeny tapany avaratry ny faritra Melaky sy ny Sofia ary ty amin'ny tapany atsimon'ny faritra Diana iny. Ny ankoatr'izay aloha amin'ny ankapobeny dia fandimbony rahona sy ny masoandro. Tombatombana ho an'ny maripana rapitso dia mbola mafapana hatrany ny andro ho an'ny faritra maro manerana ny nosy 7 ka hatramin'ny 12 degré celsius zao mafana indrindra raha ho an'ny afovoantany manodidina ny 3 ka hatramin'ny 20 ny morontsiraka atsinanany nosy raha tokany morontsiraka andrefana kosa dia 5 ka hatramin'ny 9 degré celsius amin'iny andrefana iny zany no tena mafana indrindra raha manerana nosy no jerena. Toetsika makany amin'ny alakamisy izay toetry ny andro izay amin'ny ankapobeny dia maina trano ny faritra maro manerana nosy tandrifin-drahona no hita aty amin'ny tapany avaratry ny faritra Menabe zany hoe aty amin'ny andro vazo raha marimarina kokoa ny aty-tany Melaky dia tratran'izay ihany koa aty amin'ny tapany avaratry Sofia sy ny tapany atsimon'ny Diana iny. Ny ankoatr'izay fandimbony ny rahona sy ny masoandro. Maripana ho an'ny alakamisy dia manodidina ny 20 ka hatramin'ny 30 degré celsius ny mafana indrindra aty amin'ny faritra afovoantany 30 ka hatramin'ny 30 raha ny morontsiraka atsinanana mbola maherin'ny 30 ny morontsiraka andrefan'ny nosy mafana indrindra dia aty amin'ny faritra andrefan'ny nosy hatrany no tazana ary 30 zao ohatra any Mahajanga any. Amanantsika ny toetry ny andro ho an'ny tontolo andro ny zoma dia mbola mivangongo aty amin'ny afovoany andrefan'ny nosy amin'ny ankapobeny ny orana tandrifin-drahona zany aty amin'ny tapany avaratry ny faritra Menabe ny aty-tany Melaky somary mitatra kely aty amin'ny Bongolava sy ny ilany andrefan'ny Betsiboka sy faritra Boeny mahazo an'ny morontsiraka Sofia sy Diana. Ny alina no mety hisy tandrifin-drahona aty amin'ny faritra Analamanga fa ny ankoatr'izay kosa dia maina ny andro. Maripana ho an'ny zoma manodidina ny 1 ka hatramin'ny 3 mafana indrindra aty amin'ny afovoantany mafapana hatrany morontsiraka atsinanana 1 ka hatramin'ny 30 ihany koa ary dia 1 ka hatramin'ny 30 ny morontsiraka andrefan'ny nosy tafakatra hatramin'ny 30 raha ny tombatombana any amin'ny tendrony avaratry ny nosy any ho any. Makasika ny tany fahatondrivotra kosa indray dia mijanona ao ambony amin'ny ankapobeny tany fahatondrivotra raha ho antsika eto Antananarivo renivohitra ka mety akarary hatrany aloha makasika an'izay rivotra maloto izay. Raha ny tombatombana dia avo 3 ka hatramin'ny 4 eny hoarina amin'ny fetrany OMS avokoa ny refo rehetrarehetra voaray. Ato anatin'ny 3 andro manaraka kosa dia vinavinaina ao ambony hatrany tany fahatondrivotra raha ho antsika eto Antananarivo renivohitra makarary zany ny rivotra ary dia anisan'ny ihany koa zany misakana ny orana raha ho antsika eto Antananarivo renivohitra. Makasitraka anao indray manaraka izay hatramin'ny farany dia manasanao ary amin'ny manaraka indray veloma tompoko.